avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Ny safidy ny ampiatony fidinana andalambe saika ataony sabotsy ho avy izao ny vondron'ny tanora izay nanao fanambarana ny ariva teo na izany aza mitony fitakinany amin'ny tsorana namany izy ireo. Mandeha ny fanadihadiany ilay raharaha fikasana ifofony hain'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ilay resaka dronina pitsikilo miisa 10 mitazana nanodidina ny trano foninany. Ahina isy hery vahiny ao ambadika ity resaka ity raha ny fanazavana. Tsy azo ekena ny zavan-tranga tany Vohemar izay ny afara tamin'ny fandoran'ny fokon'olona ny biron'ny polisy. Hoy tale jeneraly ny polisy pirenena ka hoentitra ny fanenjena ara-pitsarana ho an'izay tompon'antoka. Zazavavy kely miisa 2 no namony ainy tao an-trano nitetsy andotam-penaka ny maraina teo. Raha ny fanazavana voaray niboka niaraka tamin'ny afo-tsaribao nandritra ny alina no nahafaty azy ireo. Anovelany nanome 420 ora ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hanafoana ny fifidianana filohan'ny pirenena tany Peroa ny kandida Rafael Lopez Aliaga Omaly. Maro loatra ny osoka nandritra ny fifidianana ka tsy azo ekena ny antsipriandreo. Akafaliana trano tomboka lasy tomovavy no itsitiany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampiralam-bavao manasanao avy hatrany hanaraka ny antsiprian'izay. Taorian'ny savorivory sy ireo vaovao miteraka fikorotanana eto amin'ny firenena tato anatiny 420 ora. Safidy ny ampiatony hetsika fidinana andalambe saika ataony ny sabotsy ho avy izao. Vondron'ny tanora nanao fanambarana ny ariva teo. Noho ny fisin'ny andian'olona nanaroatra hamadika ny tolon'izy ireo ho fanonganam-panjakana no antony izay fanapa-kevitra izay. Na izany aza noho ny atolona efa nantombony izy ireo ka isan'izany ny fitakiana fa mitsorana ny namany izy ireo voatazana eny amin'ny BC Anosy amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana ny ariva teo ny vondron'ireo tanora mpitolona. Ahitana ireo tanora ZNZ nandray anjara tamin'ny fidinana andalambe ny zoma sy ny sabotsy lasa teo fa anatsahatra ny hetsika saika ataon'izy ireo amin'ny sabotsy 20 aprily ho avy izao noho ny fahatsapana fa misy andian'olona manararoatra ny hetsika fitakiana am-pilaminana ho fanonganam-panjakana no antony izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana. Hitohizana amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy andatabatra kosa ny tolony dia ny fanadiovana ny antenimieram-pirenena ho ireo tanora ZNZ. Arak'izany, tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra mety iseho amin'ny sabotsy ho avy izao izy ireo ka andotona ny sariny ZNZ sy ny vondron'ny tanora mpitolona rehetra. Izahay tanora mpitolona dia manao izao fanambarana izao. Ny anatsahatra ny tolona sy ny fidinana andalambe izay nokasaina notanterahina ny 12 aprily ho avy izao. Eto izahay dia mangataka famelan-keloka amin'Andriamatoa filoha noho ny toe-javatra nateraky ny fanambarana sy ny hetsika nataonay. Tianay ny anambara fa tsy anao no fahavalonay ary sy naman'ireo manonga-panjakana izahay. Ny tena ady sy fitakiana napetrakay dia mikasika ny antenimieram-pirenena na ny Assemblée nationale izay noanay fa mila fanadiovana sy fanitsiana indrindra ireo rafitra sy olona mbola mifamatotra amin'ny rafitra teo aloha saingy nisy ny nanararoatra ny tolona ka namadika an'izany ho fanonganam-panjakana. Nanamafy ny tanora ZNZ fa tsy miray tendro amin'ireo mpanararoatra ka manitatra ny hetsika amin'ny lalana tsy izy sy miteraka fikorontanana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izy ireo. Hatramin'izay ka hatramin'izao manohana ny filohan'ny fanavaozana ny tanora ZNZ
ka mamporisika azy atrany hanaraka ny lalàna ary manentana ny filoha hitandrana amin'ireo manodidiny azy izay manipy ny oditra kondro aminy. Momba ny fisamborana ny naman'izy ireo ao anatin'ny vondrona ZNZ, efa nalefa nody ny roa tamin'ireo tanora efatra nanaovana fanadahadiana teny amin'ny brigade misahana ny Eloka Bevava eo anivon'ny polisy pirenena Anosy raha ny nambarany tale jeneraly ny polisy pirenena androany alarobia 12 aprily raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Nambarany fa mbola tazomina atao fanadahadiana lalina kosa ierzio sy nomena. Nizotra tamin'ny fanajana ny zon'olombelona ny fanadahadiana, tsy misy ny fikasian-tanana ho iatrany ny fanazavana. Andaniny, nilaza ny namana akaiky an'ireo tanora nanaovana fanadahadiana ireo fa tsy voahaja ny zon'olombelona nandritra ny fitazomana azy ireo teny amin'ny BC ka nisy ny naratra. Tsy aradalana sy nisy fitaka ankolaka ihany koa ny fisamborana azy ireo raha ny fanamarihana voaray. Imiora no samborona nasaina ny antso mivady ny akazy eny abaipasy ary efa nandeha teny ny vady miora atao hoe Dina dia notenenina inomena mba hanaraka anazy eny fa tsy handefa azy rery. Kinanjo no samborony Dina ary tsy maintsy ny samborony zareo ihany koa nomena tsy fantatra. Ny fisamborana dia hafahafa toa miendrika kidina pinina no niseho. Navotra miora mivady dia tsy maintsy manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly raha ny vaovao aminay sady misambotra mamadika ny tolona no mbola mandeha ihany koa zany ny herisetra satria fantatra ihany koa fa inomena ao dia maratra. Tena mivadika ny tolona izay natao ny olona izay mipetraka noho ny tolona nataony ZNZ. Mamerina fitakiana izay efa nataon'ireo namana rehetrarehetra ny amoahana n'ireo namana mpiara-mitolona aminay ireo aho eto. Isan'ny fomba fanao nanimba ny endriky fitondrana teo aloha ny fampidirana amponja ireo izay tsy mitovy hevitra na mijoro amin'ny heviny sy amin'ny fahamarinana. Ny tsikera mafy an'izany ny maro amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'izao fitondrana fanavaozan'izao tamin'izany fotoana. Aoka tsy anadino ny tantara lasa ka amerina ny fanao tsy mety teo aloha hoy ny fanehoan-kevitry ny tanora ZNZ. Fanavaozana notakiana teny an-kanja sy iantsona ny fitondrana ankehitriny. Ho ratsy endrika arak'izany ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana raha hiroso amin'ny fampidirana amponja an'ireo tanora ZNZ mpitolona ireo. Fa indrindra ankatoka izao fandehana ny fakan-kevitra momba ny tanora izao. Mifampiaina, mifampiresaka, mifanitsy ny tokony atao fa tsy fampitahorana na fanasaziana tsy amin'ny antony. Tsika zany tsy mahafantatra inona marina ny tena antony hitazomana ny herzio sy nomena zany. Amin'ny mahatanoranay zay dia mitaky hoe ny famoahana azy rehefa vita ny fanadihadiana satria izy mba to tazomina any dia misy fanadihadiana zany tedavina ao aminazy. Rehefa vita zay mba tsy ho tonga any amina fanagadrana ny fanaovana fanadihadiana ny tanora zany fa rehefa tapitra izay fanadihadiana zay dia tokony ho avotsitra izy. Sy hitovizana tamin'ilay taloha fotsiny hoe rehefa vita ilay fanadihadiana MD dia direct rotaona ny an-tranomaizina fa hoe rehefa vita fanadihadiana tokony isy fananarana omena ilay tanora raha fantatra hoe diso izy. Ary ireo olona izay raha nisy tokoa naniraka dia ilay mpaniraka no tokony ho tazomina satria mampirisika an'ilay tanora zany hiala amin'ilay fenitra tokony ho arahana zany ma hoe tanora anazy zay mandray andraikitra anazy. Feiny na eo aza izay fanapahan-kevitra ampiato ny fidinana an-dalambe amin'ny sabotsy izay, mbola manan-kery kosa ny fitakiana ny amoahana ny naman'izy ireo izay mbola voatazona eny amin'ny polisy raha ny fampitam-baovao voaray. Lasa tsy fanadiny fa mila banjinina ihany koa ny avo no avy manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa isan'ny vaovao mbola misarika ny sain'ny rehetra ihany koa ankehitriny ny fifofona ny ain'ny filoham-panjakana. Ao anaty fanadihadiana amin'izao fotoana ilay raharaha fikasana ifofony ain'ny filoha ny fanavaozana sy ilay resaka drone pitsikilo. Miisa 4 tazana teny manodidina ny tranon'ny filoham-panjakana. Ahina isy hery avahiny hafa ao ambadika ty rahatira ny fanazavana. Tombana hafa ihany koa no mety hidiran'ireo voaroro tamin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana teto amin'ny firenena araka ireny natsikafo ny fitsarana momba ny kontreny ao anatin'izay raharaha zay raha ny fanazavana. Drone miisa 5 no hitan'ny mpiambina ny filohan'ny fanavaozana ny sidina teny amin'ny toeram-ponenan'ny filoha tamin'ny alahady alina ifoa alatsinainy teo teny Ivandry. Ao anaty fanadihadiana tanteraka ity raharaha ity izay fantatra fa misy ifandraisany amin'ny fikasana ifofony ain'ny filoha mivady. Drone termika ireo tazana teny ambonin'ny trano fonenan'ny filohan'ny fanavaozana hoy ny fanamafisana. Drone ampiasaina amin'ny fitsikilovana fijerena ireo olona ivelany sy ao anaty trano
afaka mamantatra ny ao anatin'ny trano iray manontolo. Nilaza nefa ny talen'ny serasera fa misy système anti-drone mipetraka ao an-trano ny filoha. Fa ty tsy zany, tsy drone de guerre ty, tsy drone de combat ty, tsy drone suicide ty, tsy drone kamikaze zany daholo mantsy ny appellation technique an'le drone raha any amin'ireny le raha fanaovana ady reny. Fa tia drone thermique. Drone thermique dia avy amin'ny alalan'le infrarouge avoaka amin'ny vatan'olombelona na ny hafanana ny olombelona fotsiny io, de afaka zany a mijery mahita ny olona eo amin'ny tokotany, ny olona ao anaty trano, afaka mahita an'izany. Hitany dao zany iza no mijoro de mijoro aiza amin'ny tokotany, iza no mijoro de mijoro aiza ao anaty trano. Ny andro fa mirombe fo sasana mahery, iza no matory de ahoana ny fomba fatoriny eo. Fa silhouette zany no mivoaka eo. Zany hoe raha tsorina zany izy fehezina dia iny drone nalefina natao hijery iza daholo ny olona ao anatin'le trano sy ny lakorony filohan'ny fanavozana, iza matory, iza no mitsangana. Tombanana oro ny antony mety nanaovana izany. Voalohany, no mety ho fisian'ny hery vahiny mifandraika amin'ny raharaha solika eto Madagasikara, indrindra manoloana ny fanapahan-kevitra noraisina momba ny hameana eo amin'ny lafin'ny angovo. Mety misy hifandraisany amin'ny fifandrifin'ny fahataperan'ny fifanarahana ratsolika afaka volana vitsy eto Madagasikara ihany koa ny fanazavana. Noho ny fanjakana izay mitady firenena hafa hanafarana solika mba hialana amin'ny olana ao amin'ny Détroit d'Ormuz. Ka ireo izay mieritreritra fa mety ho very tombotsoa raha tanteraka izany no ao ambadika. Ny mety ho aton'ny faharoa mahakasika ny hanafoanana ny filohan'ny fanavozana ihany koa ny tatitra navoakan'ny fitsarana momba ny kaonty. Aiahina fa mety hiteraka fandraisana andraikitra enjana izany amin'ireo olona voakasika ka mitady ny fomba rehetra hanafoanana ny filoha satria misy tombotsoa very. Na izany, mbola tombana ihany ireo fa eo ampiandrasana ny valin'ny famitorana sy ny fanadihadiana ataon'ireo tompona andraikitra isika treto hoy ny fanazavana. De fa haitsika ny amin'ny raisam-pirenena sy ny rehetrarehetra hoe raha miseho mahery loha eo araka ny tombana misy hery vahiny ao ambadika izao rehetrarehetra zao. Eo daholy le totoerana misy tokoa io zay ampiongana ny eo ka raha ohatra tsy miongana mihitsy raha tsy vonona mihitsy mpivady ty de andao vonona possible zany. Zay tafiditra anatin'le tombana. Fa tafiditra anatin'ny tombana koa le risque ho an'le intérêt internationaux ka afahana milaza hoe mety misy hery vahiny ao ambadika zao rehetrarehetra zao. Ankoatra izay, raha ny ango-baovao ny mpitandro ny filaminana, misy ikasa andoro ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza ny sabotsy ho avy izao. Misy fizaram-bola eny ambany tanàna Ambohipoa Ankantso raha ny ango-baovao azo ny agent de renseignements généraux eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika. Manoloana izay toedra raha-pirenena misy amin'izao fotoan'izao zay, ny antso ireo olona manam-pikasana ambolo korontany hampitsahatra ny fikasany ny hery fiarovana sy ny filaminana androany. Tsapa ho izy ireo fa manam-pandriana hitondra fanavaozana tokoa ny tanora sy vily sy mpitandro ny filaminana ka ao anatin'ny fitoniana no atongavana amin'izay tojondraina tahiry no mitaritra ny Antsiprieny. Tsapa ihany ny finiavana anakorotanana ny fiainam-pirenena sy andro-danana ireo androm-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao ho ny hery fiarovana sy filaminana ivondronany ny tafika, ny polisy ary ny zandary. Ny antso ireo manam-pikasana ambolo korotana izy ireo hampitsahatra ny teti-dratsiny. Mitaona ireo izay te aneo hevitra ihany koa mba aneo izany ampilaminana. Tsikaritra fa misy ny fivoizana, hevitra mampisarabazana sy manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisan-kina-pirenena. Iaraha mahita fampiasaina ho amin'ny tanjona, ho amin'izany tanjona izany ny tambazotra tserasera na mivantana na mikolaka. No ireo anton'ireo izahay hery fiarovana sy filaminana dia miantso ny rehetra ho amin'ny fitoniana ka hanaja ny lamina efa napetraka mba hizotra tsakany sy andavana ny fikaonan-doham-pirenena sy ny dingana rehetra mifanaraka amin'izany. Misy ihany koa ny afatra manokana ho an'ny mpitandro ny filaminana izay tokony anaja mandrakariva ny lalana velona, ny androm-panjakana ary ny fandaminana ao anatiny. Tsy sehatra na fitaovana ara-politika hitadiavana seza na tombotsoa manokana ny hery fiarovana sy filaminana. Ho an'ny mpitandro ny filaminana manokana, ny mpitandro ny filaminana dia manaja lalandava ny lalana velona.
ny androm-panjakana ary ny fandaminana ao anaty. Ny hery fiarovana azy filaminana dia tsy sehatra na fitaovana ara-politika ivoizan-kevitra hitadiavana seza na tombotsoa manokana. Samy manana ny lalàna sy fitsipika anaty mifehy azy ireo ny hery fiarovana azy filaminana dia ny fanajana ny rafitra an-tanatohatra, manana ny sotoavana mampiavaka azy izy ireo dia ny fizokiny sy ny fanajana ao anatin'ny piray andiany ka ny fitandrona ireo no antoka maheray tsy mivaky azy ireo. Tsy fotoana ny fizarazarana sy fisarambazana izao ka miantso ny rehetra hiara-mientana ho amin'ny firindran'ny fiarahamonina ko fampandrosoana ny firenena. Miantso ny rehetra anaja ny fitoniana izy ireo ary anaja ny lamina efa napetraka mba hizotra amin'ny atsakany sy andavany ny fikanandom-pirenena sy ny dingana rehetra mifanaraka amin'izany. Fa tsy azo ekena ary tsy tokony ho tsinitsoniavina ny fikasana amon'ny filoham-panjakana raha ny faneho-kevitra samihafa. Mila raisina ny fepetra tsy ahatongavana mitrangana azo ny filoham-panjakana tamin'izany fotoana any kolonely. Raha tsy mandrava takina ny ampafantarana mpahabe maso ny vahoaka ny vokatra ny fanadihadiana rehefa vita manontolo ny famitorana mikasika ny raha ny faneho-kevitra samihafa. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Miamafy ny ambana manodidina ity resaka fikasana mony ny filoham-panjakana ity raha ireo tranga fikasana anafika tamin'ny alalan'ny fampiasana drone indrony sesy tao anatin'ny 27 ora ireo. Filoham-panjakana mpitantana ny firenena no voaresaka eto ka tsy azo amevanina ny tranga tahaka izao ho ny sekretera jeneraly ny sendika ny mpandrarany fontsy raha naneo ny heviny mikasika izay. Mila mafisina ny fepetra fiarovana sy fisorohana tsy hiverena ny rarana afatin'ny filoham-panjakana kolonely Ratsy Mandrava. Lasa fifamonona ny fanaovana politika eto amintsika fa tsy hoe fitadiavana tombotsoa ho an'ny firenena satria azadino fa namonona ny ray aman-drenitsika kolonely Ratsy Mandrava tamin'izany fotoana izany ke tsy tombotsoan'ny firenena, tsy tombotsoa ambonin'ny firenena fa ny tombotsoan'olo tokana. Ka raha sanatriavana mbola izany zavatra isy eto amintsika tsy rariny ary tsy tokony azo ekena intsony izany zavatra izany. Ny anahy aloha dia manentana foana ny vahoaka malagasy ny mpanara-baovao tokony ho saro-piaro amin'ny tranga toy izao. Tsy tokony hamevanina zao zavatra zao satria filoham-pirenena ny resaka kidy filoham-pirenena filohan'ny androm-panjakana dia firenena zay ka tsy tokony hamevanina ka aokany mbo sambo mailo isika. Tsy vao izao no nisy ny fikasana mony filoha izany fa efa nitranga izany ny taona 2024 tamin'ny raharaha Apollo 21 tamin'ny fitondrana teo aloha. Maro ny faneho-kevitra mivoaka teny amin'ny tambazotra sosialy mikasika ity raharaha ity. Tokony nisy ny fampahafantarana mpahabe maso ataon'ny mpanao fanadihadiana rehefa vita ny famitorana ialana amin'ny resabe tseroa mety ampisavorivory ny saim-bahoaka ho iatrany ny fanazavana. Fahitako tsy sinema zany hoe ary tsika nge mahita nge reny fanambarana etseroa misy kolonely zay tsy fantatra aiza ny toerana misy azy manao fanambarana milanja basy misy ihany koa romenasy ataondreo influenceur any amin'ny tambazotra serasera manao raha-matahora ny filoham-panjakana. Raha misy fe zao zavatra zao amin'izao fotoana zao dia mbola sahatsika ny anao tsinitsina nanamaivana zao tranga zao mino angamba tsy tokony izay. Mino angamba rehefa ohatra hoe feno ny angom-baovao na ny fanamarena mahakasika izany tokony anao taritra amin'ny vahoaka foana ny tompona andraikitra satria tena ilaina zany mba eo koa mba ahafahantsika manao balizy ary fanina amin'ny zavatra isy raha mpisy afankapitso satria zao zavatra ohatran'izao tena zavatra mampanahy ary mampatahotra raha sanatreka ho tanteraka zany fikasana ratsy ataon'ny sasany zany. Tsy aivana vao nandray fahefana iray volana mahery ny filoham-panjakana kolonely Mikael Randrenirina ny volana novambra 2024 no nanomboka niseho ity fifofona ny ainy ity tamin'ny raharaha fahatratrarana vola 2 miliara ariary sy fitaovam-piadiana ary teratany vahiny misy 2. Nivoatra ny raharaha ka olona 12 indray no nahiditra ponja vojimaika ny 2 aprily 2024 lasa teo no izy ireo voaroroy tamin'ny fikasana mony filoham-panjakana mivady sy ny konikonina fanonganam-panjakana. Tapabolana teorina izao nahitana tranga fikasana fanafiana tamin'ny fampiasana drone izao tamin'ny toeram-ponena ny filoham-panjakana andrasana ny toiny sy ny vivoarany ka raha nakaiky sy ampitaina hatrany ny mikasika izany.
ao anatin'izay fanehoan-kevitra samihafa mikasika ny raharaham-pirenena izay hatrany tokony hanome lanja ny fihainoana ny feom-bahoaka sy ny famaliana izay marary ny vahoaka ny mpitondra fanjakana raha tiana ny ampandroso ny firenena amin'izao fanavozan'izao ho ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena nanaovana fanadiadiana hamaika ny famahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay tokony imasony ny fitondram-panjakana riana fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Feno enim-bolana tamin'ny fa 14 aprily lasa teo ny nandraisan'ny fitondrana fanavaozana tarihin'ny filohampanjakana kolonely Randrenirina Mikael ny fitantanana ny firenena raha ataony tombany nisy ny fanavaozana vitan'ny fitondrana toy ny famahana amin'ny ampahany olan'ny fahatapahan-jiro sy ny rano ny fifehezana ny vidim-piainana ny fahalalahana ny sehatra ny fandraharahana sy ny ara-toekarena ny famahana ny olan'ny mpampianatra sy ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Na izany, mbola maro ireo olana tsy voavaha ankehitriny mampitaraina ny vahoaka ka andrasan'izy ireo vaholana maharitra. Misy ihany koa ny fanakianana ataon'ny olom-pirenena manoloana ny fitantanana tsy mety hitan'izy ireo. Eo anatrehan'izany, tokony handray lesona ny fitondrana fanavaozana manoloana ny tsikera sy ny fanakianana mitranga ka anitsy ny lesoka. Zava-dehibe ny fihainoana ny feom-bahoaka ahafahana mamahaingana ny olana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Tsika manan-karena tany aloha reto Madagasikara fa tokony atao zany zao le tsy tokony manafatra varavany ivelany zany. Lety zany tokony amafisana tsara mba hampiana zany le tratsaha. Eo fambolena zany zao zezika lafo. Nikojakoja ny fambolena lafo. Raha ohatra hoe ny any ambanivohitra zany zao materiel zao lafo ohatra hoe sarety ny omby ny yana zao lafo be zany izy. Zany nefa zavatra ilain'ny tantsaha zany dia zay hitako hoe mba mila fijerena zany zay zavatra zay zany. Fiainam-bahoaka aloha dia reny takindra reo tena nanana reny tena tsehatra reny. Reny zany tokony hoe ataony aingakaingana kokoa fa tsy arakaraka le netreretan-jareo reny zany. Io tena hitako tena tsara zany tena zay ny tokony ataon'le mpitondra. Zavatra ilain'olona mihitsy aloha ny tonga dia tena ilainy. Voalohany indrindra aloha tokony tena tsy tokony izy zany tsy teniteny hoe ohatrany hoe mampanantena olona nefany tsy tanterahany le izy tokony le feoan'le vahoaka ny tena ihainoan'le mpitondra ay fa tsy hoe olona eo akaikiny eo ihany. Efa nampahafantarin'ny Prime Ministre teny amin'ny anteny meram-pirenena fa tafiditra ao anatin'ny politika ankapobeny fitondrana izay laharam-pamehy ny fitondrana fanavaozana ny famaliana ireo filana fototra ilain'ny vahoaka toy ny fampisitrahana jiro sy ny rano ny lalana ny famokarana sy ny famoronana azy ny filohampanjakana raha teo efa nanamafy ombeny fa ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no imasoa ny fitondrana fanavaozana miandry vokatra arak'izany ny vahoaka vokatra izay tokony anatsarana ny fari-piainan'ny malagasy sy ampatanjaka ny toe-karem-pirenena. Ireny zany ny fampatsahiva ny olom-pirenena mikasika ireo teboka marary ny vahoaka malagasy izay miantefa mivantana amin'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Fa hoentitra ny fanenjehana ara-pitsarana manoloana ny zava-nitranga tany Vohemara izay ny afara tamin'ny fandora ny fokon'olona ny Biraon'ny Pôlisy ho ny tale jeneraly ny pôlisy pirenena. Tsy azo ekena ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka, ny herisetra sy ny fitsaram-bahoaka araka ny fanazavana netiny androany ankilan'izay ankolokolo no miteraka elanelana sy tsy fahatokisany vahoaka ny rafi-pitsarana misy ka mila jerena akaiky tsy afara amin'izay fitsaram-bahoaka na fanohitohina toy izao ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena Tsiaro Rasoarivelo. Mandora ny vahoaka ny kasanao fitsaram-bahoaka ny Biraon'ny Pôlisy tao Vohemara ho maly alina nanao fanambarana ny ao anivon'ny pôlisy pirenena manoloana ity tranga ity androany ka nilaza fa fanohitohinana ny filaminam-bahoaka noho ny tranga ary tsy azo ekena ny fitsaram-bahoaka sy ny fanakorontanana handray andraikitra ny fanjakana amin'ny fanohitohinana atao amin'ny mpitandro ny filaminana hoetitra ny fanenjehana ara-pitsarana mikasika ny zava-nitranga raha ny fanazavana. Fa ny zava-nitranga tany Vohemara dia fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ary manohana mivantana ny foto-kevitra iorenan'ny fanjakana tandalana. Eto izay dia manamafy fa tsy azo ekena velively ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny fihetsika miopapana toy ilay nitranga tany Vohemara. Andray andraikitra amin'ny pôlisy pirenena ary tena manameloka tanteraka ireo fihetsika fa indrindra ny fikasana nohitohana ny mpitandro filaminana ary ihany koa ny fanafihana ny komisaria izay nataon'ireo olona noho ny atezerana satria tendrom-po tsy mba namana.
fanitian-dalàna tanteraka izany ary fanimbazimbana mivantana ihany koa ny fahefa mpanjakana. Ankilany efa lasa fahalovana ny kolikoly miteraka elanelana sy tsy fatokisany vahoaka ny rafi-pitsarana ka mahatonga ny atezeram-bahoaka sy ny fanimbazibana mivantana ny fahefa-mpanjakana toy ny tranga atao voematra na fitsaram-bahoaka ho ny mpamakafaka kararaha-pirenena. Tsisy zany an'ilay séparation des pouvoirs zany hoe tsy afaka miasa malalaka tsara zany ny rafi-pitsarana satria lasa instrumentalisé na koa hoe atao fitaovana politika zany dia tsy afa-mitsaraka malalaka izy hanika hitany vahoaka malagasy zay tsapany vahoaka malagasy hanika lalana hitany manapaka zany dia règlement des comptes zany hoe masolona maso dia ny nify solona nify zany ka ny kolikoly tsy vo izao fa lasa fahalovana izy io eto amintsika zany io zany no hitako hoe antony voalohany mampisy elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny rafi-pitsarana misy eto amintsika zay mety resaka fahatarana koa eo amin'ny resaka fitsarana zay fahatarany de ataontsika hoe dossier eny fitsarana zay zany no antony ihany koa eviten'ny olona zany ka lasa anaovana an'ilay fitsaram-bahoaka zany. Ratsy aivina olona iray nitondra moto no niara-ny fanafian-jolahy ka nitarika tamin'ny fahafatesany omaly tratra ny mpitandro ny filaminana Helena Vandoza nangatany fokon'olona atao fitsaram-bahoaka niteraka savorivory ito zavatra io ka niafara tamin'ny fandorany fokon'olona ny birao ny polisy tao an-toerana nama ihany koa ny komisera iray anao ny asa niaraka ny lalàna ny polisy pirenena manoloana ity raharaha fahatovolahy tany an-toerana ity sy mikasika ny fanohitohinana ny filaminam-bahoaka amin'ny fisinatrany voarara ny lalàna ny fitsaram-bahoaka na inona antony. Tafiditra ao anatin'ireo raharaha maro andrasam-baliny eto amin'ny firenena avokoa araka izany mahakasika izay tranga tany voemary zay manomboka eto. Fa miandry ny toy ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fahaverezana vola sy fananam-panjakana maro ihany koa araka ny tatitra ny fitsarana momba ny compte ny farany teo ny rehetra amin'izao fotoana izao ny mpanao politika. Tokony ho tonga saina ka merina havetrany izany vola sy fananam-panjakana very zany ihany koa izay tompony antoka tao anatin'izay ka tsy andry hosamborina vao hibaboka raha ny fanazavana trany. Tsy voatery sehoseho na atao dogambarotra ny asa atao ny mpanao politika noho ny fanontaniana maro mipetraka manoloana ny toy ny fanadihadiana momba ireo fiara-mpanjakana tsy mbola hita popoka araka ny tatitra nataony Cour des comptes. Fiara misy 520 no voarakotra ary ny 420 ihany no hita. Izany hoe fiara miisa 700 no mbola tsy hita popoka raha ny tatitra. Betsaka ihany koa ny fiara simba nandritra ny fitondrana teo aloha. Efa mazava ny toromarika ny apetraky ny filohany fanavaozana ny andrasany tsirairay ny andraikitra izay manandrify azy amin'ny fanenjehana ireny olona izay nanimba sy nanodikodina ny fananam-panjakana ireny. Tsy tokony andro samborina na ihany koa vao antsy vao tatra merina ireny fananam-panjakana ireny ka hitarika korotana sy resabe indray avy eo. Io ne tsy voatery hoe amory na ianao conférence de presse foana ny mpanao famotorana fa ny famotorana aminazy reny araka ny reny fanambarana avy any amin'ny présidence ny refondation reny mazava ny toromarika ny andriamatoa filoha zay isorako azy hoe raisy ny andraikitra zay manandrify le rafitra mpanenjika anyreny na kolikoly na amin'ny rafi-pitsarana manandrify amin'izay fa anjay ny andraikitra manandrify azy ihany koa zany ny ministre manandrify ny am'izao dia ny ao amin'ny population zany iaccéléré an'izay fomba fanenjehana zay satria reny zavatra reny eny hita eny daholo eny amin'ny rehetrarehetra eny ka reny dia fananam-bahoaka reny fananam-pirenena ka dia miangavy an'izy reny ihany koa zany aza mandigny andeha hosamborina anao na ho convoqué anao vao mamerina an'izy reny karambola any le fiara reny avy reny fa tsy mety le mifanahirana andray rehefa avy eo zay vefagnometsigneto hoe nenjehana andray zay fa zao hoe nenjehana zay nefa zao ny manao zavatra tsy mora indrindra ny fanarenana ny simba nandritra ny fitondrana teo aloha mila manana faharetana ny malagasy raha ny fanazavana ny azo antoka dia tsy ho toy ny fitondrana teo aloha no misy ankehitriny izay ny lomano tao anatiny hankiatrano an-trano sy ny fanodikodonana fananam-panjakana. Ny manao zavatra koa tsy mora fa sy maintsy adiadiana tsara arak'izay toromarika nomeny andriamatoa filoha zay fa maty kosa tsika vaoaka malagasy fa ho hitantsika tsy hoe ny résultat sy ny olona zay niarany tsikombakomba nanodikodina an'ireny fa misy tokony andraikitra ambony eny teo amin'ny fitondrana taloha mety ho sanatsika koa izy efa mibaskile ato amin'ity fitondram-panjakana ty dia zay ny ilana an'le
fanadidina lalina zany mahakasika an'izy io fa aoka atsika zany a efa natoky azy hatramy voalohany efa niraisiny ny andraikitra efa nometsika an'le fahefana koa izy avy teny amin'ny tolona dia aoka atsika zany a mba ho isy a faharetana kely a fa ho avy tsy ho ela ny résultat zay amin'ny itiavantsika azy ahitantsika ho iza marina ny olona tsy manjary eto amin'ity firenena ty ka nanodikodina ny reny a fananam-panjakana atsika reny. Ny tsy iverenany teo aloha intsony no antom-pisiany ny fanavaozana mitaky ny mangarara sy ny marina ny vahoaka malagasy indrindra mikasika ireo fananam-panjakana. Ny fiara-panjakana izay fanana ny fanjakana no vidina tamin'ny volam-bahoaka ary natao hanatanterahana ny asa-panjakana sy hanompoana ny vahoaka. Anisan'ny asa azo ampiasaina ny fiara-panjakana ratsahivana ny fanatanterahana fivoriana sy andraikitra ara-panjakana, ny fitsidiana sy fanaraha-maso ny tetikasa eny fotony ary ny asa maika toy ny vonjitaitra ara-pahasalamana na fiarovana ny vahoaka. Ampiasain'ny mpiasa-panjakana sy ny rafitra isantsokajiny toy ny ministera, commune ary ny sampandrara-panjakana ihany koa ireo fiara ireo. Tsy tokony ampiasaina amin'ny raharaha manokana na fialamboly ny fiara-panjakana izay niverimberina nandritra ny fitondrana rajoelina. Mila mafisy ny fanjakana hatrany araka izany fa fitaovana hanompoana vahoaka ireo fiara-panjakana sy fananam-panjakana fa tsy ampiasaina ho an'ny tombotsoa manokana. Dia izay ihany koa no entintsika misento vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vao misongadina. Mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitakian'ireo sortant ifiripy eto Antananarivo mikasika ny fampitomboana amin'ny poste budgétaire moa zany andraisana azy ireo mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina teny Andotapena ka mikasika ireo zazavavy roa 5 sy 14 taona maty rehefa niboka ataontsika hoe afontsaribao teny an-toerana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no narahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Itanao kivacharecharecha meilleure qualité mitunda vitamine C Jimina ni goûter naturel c'est pirate fatenga réel parfait orange fraise coco si parfait marisa karazani Jimina aganye roche alle tenga toshe mina metamna Salama tomko tonga soa tamin'ny Pegasus zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizety Zay mila fotoana bobaka koko ikifena net zao dia zao hely hoanina 1 giga no mety aminao 1 giga dia zao 500 mega mandritra ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny 10 oral hatramin'ny 9 ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isamfena amin'ilay azy tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app Yes et moi. Yes. Mamenina ny arabatra ny tonga lasy tonga vavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan-tarantsika izay ankoatra ny any amin'ny faritra
nanao etsika fanairana ny fitondram-panjakana ka manome herinandro ny atompona andraikitra ihany koa ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny firipy eto Antananarivo renivohitra eto Antananarivo androany atakina ny dinika mikasika ny fampiakarana amin'ny poste budgétaire natokana ho azy ireo aorian'izay raha tsy misy ny fifampiresahana hidina an-dalambe izy ireo raha ny fanazavana tamin'ity androany ity. Daniela Minorso. Ankoatra ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny firim-panany Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux Totoamasina sy Fianarantsoa nanao etsika fanairana ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka mitakina ampiakarana ny poste budgétaire mihoatra ny 524 ireo mpianatra nivoaka avy amin'ny firim-Antananarivo na ny Institut de Formation Interrégionale des Paramédicaux androany. Maro amin'izy ireo no efa nivoaka ny fianarana 5 taona lasa izay saingy mbola tsy anasa hatramin'izao. Satria efa tafiakatra 2500 zay iny efa tsy anasa amin'izao fotoana izao ny formation nefa isaky ny province mitohy foana hatrany ny formation tsara marihana fa mampiavaka ny ifirpa na ny paramède mivoaka avy amin'ny fanjakana dia misy an'le engagement décennal ataonay amin'ny fanjakana vao miditra deuxième année ny ankizy dia hoe iserviran'ny état pendant 10 ans dia rehefa vita ny fianarana dia recruter d'office tsy izay nefa ny zava-misy fa lasa miandry ela be efa miandry efa misy efa miandry efa 5 taona hatramin'izao mbola tsy anasa ihany tokony akarina le poste budgétaire satria izay ny vahaolana be loatra le lasa ny firpa amin'izao fotoana izao lasa manomana ny tanora ho lasa chômeur. Raha iverenana efa nisy ny protocole d'accord niarahana tamin'ny interne sy ny ministra ankehitriny mahakasika ny tokony sy ny recrutement massive ho an'ny sortant ifirp nivoaka ny poste budgétaire ka 500 no nivoaka ireo poste budgétaire nivoaka ireo izay mbola baraingo ny fitsinjarana azy antony hanomezana ireto mpianatra ireto herinandro ny ministra tompon'andraikitra ifampiresaka mivantana amin'izy ireo. Betsaka ny procédure efa nataonay efa nangataka fionana mivantana amin'ny ramatoa ministra izahay nanomboka tamin'ny mois de décembre ka hatramin'izao mbola tsy nahazo fionana mivantana amin'ny ramatoa ministra mihitsy fa nisy kosa nefa ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa izay mbola tsy mahafapo anay ny valiteny hatreto dia ny hetsika ataonay zany fanairana ny eo amin'ny fitondram-panjakana hoe enoy izahay tanora fa tena mijaly ny tanora sortant ifirpa de Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andrasana ny vali ny fitakiana ataon'ny ireto mpianatra nivoaka avy eo anivon'ny firpa Antananarivo ireto. Aorian'izay raha minitsy mamaly azy ireo ny tompon'andraikitra hiditra amin'ny hetsika mafimafy kokoa ireto farany raha ny fanazavana hatrany. Lafomba vaoafa nisy fiantraikany tamin'ny fiainan'ireo tany-tsapam-bolo orza atao vakina karatra fampiakaran'ny fitondram-panjakana ny hetra izay alaina amin'ny famokarana labera araka ny fanadiadiny. Amin'ny taraina araka izany ireo tantsaha tsy misy mpandray ny vokatra ary midina manaraka izay ihany koa vidiny andraisan'ny orinasa Malto izany amin'izao fotoana izao. Andrindrina Randriamerso Koloantsirabe. Mifampiakina tanteraka amin'ny fivoarany indostria fampianan'ireo tantsaha maro eto amintsika ao anatin'izany indrindra ny ahitana fiantraikany amin'ireo tantsapam-bolo orza sy ny fiakarany hetra izay aloha amin'ny labiera. Taraina araka izany ireo tantsapam-bolo orza eto amin'ny komina Lakamisy anaty Vato atao anatin'ny fatry vakina karatra no ny famerana ny velaran-tany izay novolen'izy ireo orza tamin'ity taona ity ny ainana anarak'izay ihany koa ny vidin'ny vokatra izay raisy ny orinasa Malto. Raha toka 440 hektara ny velaran-tany ny rahan'ireo tantsaha niasa tamin'ny orinasa Malto teto amin'ny fatry vakina karatra teo aloha ankehitriny dia nidina 920 hektara sisa ny velaran-tany novolena orza tamin'ity taona 420 sy 2 ity. Ny anahy zao 50 ara isa-taona eo nataoko mamoaka amin'ny 3 taona eo somary nidina kely izy tamin'ity satria lasa voafetra le tany ambolena ny antony ngamba mety niakatra koa ny hetran'ny orinasa dia somary voafetra kely ny orza ambolena amin'ity tena nisy mihitsy satria voafetra izay amin'izao amin'ity taona ity nidina ny resaka vola miditra any amin'ny trano tsy afaka manao izay velarana azonay atao zany zay amin'ity fa saika voafetra le izy dia mety ho kely koa ny tombontsoa mba azonay. Na zao manodidina 50 efa 10 ary eo dia ny akelikely zany ny velaran-tany tokony ampilen'ny olona tsirairay mivetraika aloha amin'izy le nidina aty zany dia miaina zany ny vola miditra dia zay no fetraikany tsy dia mety. Ny ahy zao 15 ary isa-taona ny ahy zao roa amboleko eo amin'ny 2 taona eo zany azoko amin'izay dia fiatraikany zany dia zay tsy maintsy hoe miaina indray zany ny zavatra fidiram-bola amin'ilay tantsaha amin'izay.
tsy misy asa atao fa dia fambolena orza dia akoatrany hoe fambolena katsaka sy ny soja. Marobe ireo tombontsoa azo tamin'ny fambolena orza efa nandritra ny taona maro ho iatrany ireo tatsapam-boly eto amin'ny commune Lakamisy anaty Vato ato anatiny district Ampetafo afaka nampiana janaka sy manampy amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny tsy fahampiana ny fambolena orza ary koa afaka mividy ireo filana mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana. Manoloana izany dia manao antsoavy ireo tantsahany ampiakarana ny vidin'ny orza eo ihany koa tsy tokony hamerana ny velaran-tany ovolena izy ireo. Matiantoko anay raha vao ohatra hoe tsy raha vao kely ny velaran-tany dia kely koa ny orza atao dia tsy dia misy tombony. Arakaraka ny abetsaka manko ny tombony azonay. Raha ohatra hoe mety milatsaka ihany ny vidin'ny orza dia mety hijanona mihitsy aza amin'ny mpamboly indraindray no mety misy fiantraikany be tsy ampy ny fiainana iainana iny tsy ampy ampiasainay vola andavanandro vola re ampiasaina. Lasa kely mety tsy afaka mampiana janaka. Io vola io hoentiko anaovana ny taozavatra ampianarako ny ankizy satria io zany hitako hoe fambolena misy avantage ho ana raha amiko manokana ety ambanivohitra. Ny etaeta angamba dia hoe mba fiakaran'ny vidin'ny entany satria hitako hoe ny 90% ny olona ety angamba dia saika juste tsy manao an'io daholo dia mba tianay raha mba miakatra ny vidin'ny orza. Araka izany dia azo lazaina fa tojo fahasairana tanteraka ireo tantsaha ato anatin'ny fatra Vakinankaratra sy any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara eo amin'ity lafiny fambolena orza ity ary manarak'izay ihany koa ny orinasa Star dia mety ampiana ny vokatra vokariny ary mety ampiakatra ihany koa ny vidin'ny vokatra izay amidy eny amin'ireo mpanjifa. Izany dia vokatra ny fampiakarana ny hetra izay alain'ny fanjakana amin'ity orinasa mpamokatra labiera eto amin'ny fatra Vakinankaratra ity. Miresaka an'izay sy mpamokarana eto Madagasikara izay hatranisika hifanolo-tanana amin'ny fanjakana hitondra ny anjara birika amin'ny fanatsarana ny sihatry ny famokarana sy ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara ireo mpisihatra tsy miankina na ireo acteurs non gouvernementaux. Araka ny fanazavany i Madagasikara izay tsy ahivana fa mbola miatrika fanambogoavana amin'ny fahafitatena ara-tsakafo raha ny zava-misy ankehitriny. Daniela Minoarso. Tsy tratra ny tanjona ho an'ny Madagasikara sy Afrika iray manontolo teo amin'ny lafiny fampandrosoana ny fambolena, ny ady amin'ny hanoanana, ny fampitomboana ny famokarana sakafo ary ny fanatsarana ny fidiram-bola ny ireto tantsaha, araka ny tatitra voarakitra tanatin'ny déclaration de Malabo. Antony maro no tsy natrarana ny tanjona ho an'ny Afrika, isan'izany Covid-19 izay nampitotongana ny toe-karena maneran-tany, ny ady an'i Ukraine sy Rosia sy ny maro hafa. Ho an'i Madagasikara manokana, isan'ny sakana ny fiovaovany toetrandro izay miantraika mivantana amin'ny famokarana, ny tsy fampiana ara-teknika, ny rano izay fototra nampiakatra ny famokarana. Antony tohizantsika amin'ny déclaration de Kampala, anatrarana izay tanjona ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay. Raha verenina kely ny fanatanterahana déclaration Malabo, raha ny score na ny noty ho an'i Madagasikara dia 4.320. Raha ny isa tokony tratrarina dia nay 7.720. Dia tsika zany tsy nahatratra n'ilay tanjona na ireo engagement ary tsara manamarika fa tsy tsika firenena malagasy irery ihany no tsy nahatratra an'izany fa ny firenena rehetra manerana ny Afrika tsisy nahatratra an'izay tanjona napetraka izay. Noho izay moa ny antony ny tohizana nankaty amin'ny déclaration Kampala entina anatratrarana ny tanjona ho an'izay fahaleovantena ara-sakafo ho an'ny firenena eto Afrika izay. Nisy ny atrikasa nasionaly namafisana ny fiara-miasa ny fanjakana sy ireo mpisihatra tsy miankina ho fanatsarana ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara. Atrikasa izay hoentina ihany koa namafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpisihatra tsy miankina, ahafantaran'izy ireo ny atsisika sy ahafahan'izy ireo manara-maso ny fanatanteran'ny fanjakana malagasy, ny engagement izay noraisiny. Ny fanjakana malagasy izay nanao fifanarana tamin'ny kadepana ny fandaharana asa amin'ny fambolena aty Afrika, izay nosoniavina firenena maro ihany koa ka nanomboka ny taona 3 ny déclaration de Maputo, avy eo ny déclaration de Malabo, ary ny engagement amin'ny déclaration de Kampala izay nanomboka ny taona 2022 hatramin'ny taona 2032. Manambahiny indray ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa Soloniaina Lewis tompona andraikitra ny atolotra mitsinjo izay raha ny asa Madagasikara sy ny ZTE miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ality. Arak'izay natsidiko izay misy ny atolotra goavana omenareo amin'ny mpanjifa manerana Madagasikara amin'izao fotoan'izao makasika an'izay tolotra mitsinjo izay. Manahoana marina ny makasika azy io? Miaraba-panolotra fandaharana dia tsika mpanaraka ny vavaoan'ny tokantrano any izao alina izao. Manana izay tolotra goavana be izay mihitsy ny asa Madagasikara izay tolotra mitsinjo
era Madagasikara zany hoe rehefa makany amin'ny botika eny nareo dia mahita an'io daholo dia afaka misitraka an'io daholo ny olona rehetrarehetra hoe ino zany mitsinjo zany mitsinjo dia finday smartphone zay hoe afaka aloha tsikelikely manana safidy nareo mpanjifa hoe aloha em-bolana sa aloha 12 volana io finday io izay hitanareo amin'ny Astor mazava ho azy ilay efa nitsindriko teo ny mahatsara azy io dia misy fiantohana 12 volana izy zany hoe mandoa volana 12 volana dia misy fiantohana satria raha zany tsisy fiantohana zany manko hoe ohatrany hoe sanatria zavatra ratsy angambany zany na kalitao any ambany fa kalitao tsara zany ka ao anatin'izay indrindra le isy karazana telefônina salany ahoany ty anaovana tolotra isan'ny miavaka ty le telefônina mbola misy karazana toso ve sa telefônina le efa somary manaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana tena tsara dia tsara nandrinao an'izay satria smartphone le resahantsika eto satria tsika zao vadika amin'ny digitalisation dia smartphone ataontsika anisan'ny hika farana izy raitra angamba filazana azy Z2 izy misy modèle anankitelo izy io rehefa makany amin'ny Astor nareo misy hoe Z2 A36 Z2 A76 4G Z2 A76 5G Z2 betabetsika mahafantatra azy ho an'izay mpampiasa finday taloha samy manana ny vidiny zany reo dia arakarak'izay ihany koa ny fomba fikajiana ny vola aloha ao anatiny eny tompo samy manana ny vidiny reo afaka alohanao indray mandeha izy fa amin'izay hoe mitsinjo zay izy dia natao ho an'ny sarambaben'ny olona rehetrarehetra na mpianatra na ny mpampiasa finday tsotra izay hivadika any amin'ny smartphone na ho an'ireo olona izay orinasa mampiasa an'ireny tambazotra ireny dia afaka misitraka anazy io daholo manahoana ary ny ataontsika hoe karazana fepetra ahafahana misitraka ny tolotra ny karazana fepetra afaka ahafahana misitraka ilay tolotra dia itsika rehefa manana puce iasy zany hoe sim iasy dia tsy misy vola avance io puce iasynareo io dia tsy misy ihany koa ny SOS crédit zany hoe tsy ananana trosonareo dia zay nataona hoe éligible afaka misitraka anazy io ny taratasy ilaina hoentinareo any amin'ny Astor dia mitondra an'ireny certificat résidence renao dia CIN zay amin'ny anaranao ihany hoe ianao no misoratra amin'ilay puce izay ny zavatra takina rehefa makeny amin'ny Astor fandoavam-bola aminazy io amin'ilay fandoavana lisy finday tsikelikely zay amin'ny alalan'ny vola ihany zany hoe vao mitondra le petrabola voalohany nareo androany ka feno daholo le dossier rehetrarehetra dia mahazo an'ilay finday mitondra mody tonga dia mitondra mody dia mandoa vola amin'ny vola tsy makantsony fa ohatran'ireny olona manao mandefa vola mirako fanentanana farany ary ie ahitany tsika rehetrarehetra izay mbola tsy mahafantatra ity tolotra ity anatiny any amin'ny Astor izay kaikanao rehetrarehetra manerana ny Madagasikara satria betabetsika manaraka fandarana eto amin'ny Kolo TV dia era Madagasikara dia ahitanareo ny tolotra io avokoa zay zany ankasitrahany solony ainina Lewis tompona ndraikitra zay tolotra mitsino zay tao anatiny zay fanampanazavana izay fatranga mpiarahamonina vetivety zazavavy kely miisa 2 sy 7 taona no namony ainy atao an-tranony tetsy Andotapenaka ny maraina teo raha ny fanazavana voaray niiboka niaraka tamin'ny afo-tsaribona andritra ny alina no nahafaty azy ireo ary nisy akoho niara-maty tamin'izy ireo ihany koa tao an-trano mpiala sasatra avy any faratsio izy ireo no izao namony ainy izao andao rahantsika amin'ny fanampanazavana Zay moa zany tamin'ny maraina tamin'ny vidéo no mivana le varavarana forcé dia jerena moa zany efa razana ny hita tato an-trano fa fomba famazanan'ireo ankizy ireo satria mivarotra le zany zokiny dia eo amin'ny amin'ny 3 na amin'ny 4 eo fo nefa ny voazona moa dia mbola tsy fo dia farany hoe mbola indraindray mbola zaza maroroka amin'ny fa lolo fa kelikely voavaina dia nandrasina any tsy fo dia zay nahatatra le hoe forcena amin'izay le varavarana tamin'ny fito hita avaka io zany le varavarana na mipoirana azy dia jerena ka efa vatana mangatsika hita tato an-trano le ray zany ny anjera teo ambany le 7 taona dia le lehibe nijanona teo dia bataina le ankiray niakatra teo ambony fandriny ny tena fivian'izy ireo zany district amin'ny faratsio commune Mandrarivo Fokotany Matsinjo any zany tena amin'ny Fokotany Matsinjo zany tena nivian'izy ireo any izy mipetraka fa saingy mba niala sasatra kely sady mba nanao vakansa mba nanampinampy ny zokony zany natongatonga teto Andrenivohitra Antananarivo zavatra voamarina zany ny polisy gendarme efa nanamarina teo sy ny fokona teto tanàna dia resaka tsy fampina rivotra satria le trano hitatsy efa varavarana vy daholo roa ihany dia rehefa midy dia tena zay raha mitsofoka koa tsy hita hoe tena mafana be tena tsisy rivotra mihitsy zany dia moa zay ny hoe rehefa ny olona moa tsy ampirivotra dia obligatoire tsy maintsy mitarika fa teza moa izy io any simpliste zany isy afo
sy afo izy ohatrany afina saroborany de ohatranniboka atao de nitarika an'izay resaka fahavazana ara-taovam-pisefony zay le izy. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray nondao arahantsika vetivety. Ireto indray ary ireo vaovao nisongadina atao anatin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity. Fitrandrahana renakibony tany entitra ny fanaraha-maso ireo orinasa mpitrandraka sy ny fanatanteran'izy ireo ny RSE. Orinasa fitrandrahana renakibony tany maro no notsidian'ny ministry ny renakibony tany Karl Andriamparany sy ny loharanokarena stratéjika tao anao sy ny herinandro lasa teo. Isan'izany orinasa mpitrandraka mikasy uranium, ny orinasa mpitrandraka safira tao Maromby distrika ny Amboasary Atsimo ary ny QMM tao Tolagnaro. Fidinana ifotony afana mifanakalo hevitra sy mifampiaino ary namaritana ny endriky ny fiara-miasa misimisy kokoa toy ny tsy maintsy anatanterana ny asa sosialy RSE indrindra ho an'ny fitrandrana vaventy. Eo ihany koa ny fanaovana forage amatsiana ireo tanàna manodidina sy ho fisorohana ny kere mianjady ny faritra Atsimonosy. Trangam-piarahamonina nisy razana lehilahy iray efa simba sy namoaka fofona hitany maraina teo amin'ny zaridaina amin'ny rond-point Jesosy Mahonjy Akorondrano. Raha ny fanazavana avy ao anaty tatatra io faty io no nakarina ary efa teny an-toerana ny polisy ny mpamonjy voana nijery ny zava-nisy. Fa maty voatifitry ny polisy ho malitalatariva teny anosy be ilay lehilahy efa fantadaza tamin'ny fanendana sy sito-mahery teny an-toerana. Maro ireo olona efa lasipatra indrindra ireo mpitondra moto taraiky tanatin'ny fitohanana. Efa nigadra tamin'io asa ratsin'io izy saingy mbola mametrikeloka hatrany. Avy nanendaka mpandeha taxi be izy otrany anosy izy no nifanehitra tamin'ny polisy sady namaly tamin'ny antsy lava lela ka izao maty voatifitra izao. Olona misa telo kosa no naratra mafy noho ny fivadiana masinina elevateur iray teny Ambomanatrika Andohavato Tanjombato androany maraina tokony ho tamin'ny fitora maraina teo. Nosikirina tao ambanin'ny fiarandalam-by iray amin'ireo ka naratra mafy tapatongotra ary efa nalefa namonjy ny toeram-pitsaboana. Trano misy roa sy mpivarotra amoron-dalana maromaro no tratoza. Mbola izay loza-pifamoivozana sy trangam-piarahamonina izay hatrany. Ny trangana loza-pifamoivozana tena nibotombita amin'ny maly alina tokony tamin'ny 7 ora latsaka teo. Taxi be iray no nifandona tamin'ny moto ka olona iray no maty tsy tradrano. Iray hafa teo ambony moto ahina ihany koa ny ainy no ny fifandonana mafy. Ambatomainty Ambatofinandrana mandraona ny amono Andramatoa ireo dahalo avy nakankiriny azy ny efa nisambotra voditra teo anivo ny fitsarana. Nalainy ny dahalo misy 5 mirongo basy mahery vaika tao an-trano tao Ambatomainty fokotany anakona komina Fenoarivo distrikina Ambatofinandrana Rasoandrainy tamin'ny 2 febroary 2012. Nampiarin'ireo jolahy bibina toy ny fanolanana ny tenany ka vola 3 tapitrisa ariary no takalo ny famotsorana azy. 10 sy 1 tapitrisa ariary no hita ny fianakaviana nalefa mialoha ka navotsy ireo dahalo ity ireny mpianakaviana ity raha vao nahazo io vola io tsy matahotody. Ny faran'ny taona 2022 lasa teo hitan'ireo dahalo ity ramatoa ity ary nandraona ny amono azy sy ny fianakaviana raha toka mitory ireo lasibatra no ifakanan-keriny eo. Taorian'ny fampiororona tsy mijanona fotsiny tamin'izao ireo fianakaviana fa nametraka fitoriana teny amin'ny mpitandro filaminana. Voasambotra taorian'izay ny lehilahy iray izay niaiky fa nanao ny fakanan-keriny. Votra teo anatrehan'ny fitsarana ny fiola voaroaroa io rehefa niakatra tribonaly. Manao antsoavo amin'ny fitondrana fanavozana samy ministry ny fitsarana araka izany izy ireo manoloana ny fampiororona ataon'ny dahalo azy izao. Marina fa miafina ireto fianakaviana ireto amin'izao fotoana no ny tahotra ataon'ireo olon-dratsy izay mikasa ny amony azy ireo. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray ho tanterana ny olona amin'ny 10 ora ny Allemagne amin'ny kianja ny Allianz ny lalao miverina ifandona ny Bayern Munich sy Real Madrid amin'ny ampahefadala ny Ligue des Champions. Tsy aivina, resy ny Bayern Munich tamin'ny sarono iray tao amin'ny kianja Santiago Bernabeu ny Real Madrid ny herinandro lasa teo ka ndrasana araka izany izay voka-dalao ny olona ahafantarana izay hiakatra ny amin'ny lalao manasa-dala ny Ligue des Champions amin'ny ekipa rotonta. Ho tafavoaka ve araka izany ny Real Madrid? Ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma tompoko.
raha mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zahay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy vous a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.